Dia ho ampitombona amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny fandaharana Kristiny Hoivo eto amin'ny Oliva Radio indray amin'ity hariva ity. Ny zavatra lohateny izay ho resantsika androany dia ny hoe inona siza ny manetsika anao, inona siza ny manetsika anao. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:17 dia izao no teny ao hoe fa izy, izany hoe Kristy Jesosy zany izy no etsehantsika sy velomantsika ary iainantsika. Izany hoe izy Kristy Jesosy no velomantsika sy etsehantsika ary iainantsika. Ohatry ny ahoana moa zany ry havana, izany hoe Kristy Jesosy no ivelomantsika sy etsehantsika ary iainantsika. Tadio ry havana fa itsika matoa mihetsika dia misy faharesen-dahatra zany ao anatintsika. Ny hetsika rehetra ataonao na hetsika inona dia tadio fa vokatry ny faharesen-dahatra ao anatinao. Ary ny faharesen-dahatra dia vokatry ny teny izay heninao, na zavatra hita amin'ny masonao, na zavatra tsapain'ny taninao, zany hoe 5 sens zany. Ny faharesen-dahatra ao anatinao dia vokatry ny zavatra tsapanao eo amin'ny tontolo hita maso, eo amin'ny 5 sens, eo amin'ny zavatra heninao, zavatra hitanao, zavatra jerenao, zavatra sainao sy ny zavatra rehetra eo amin'ny tontolo eo amin'ny 5 sens. Zay no tsy maintsy zavatra manetsika anao. Dia isika olombelona mizara anankiroa. Raha ny tena marina Andriamanitra rehefa namorona olombelona aloha iverina any mihitsy tsika. Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva dia inona moa ny antony namorona Andriamanitra ny Adama? Ny antony namorona Andriamanitra ny Adama dia tsotra. Midikany hoe Dieu dia hoe celui qui subsiste par lui-même. Izany hoe ilay tsy mitady zavatra hafa akoatra ny ivelan'ny tenany fa ao aminy daholo ny fahafenoana rehetra. Ka raha ao aminy daholo ny fahafenoana rehetra, inona raha nahatonga azy? Inona nahatonga azy amorona ny Adama? Inona nahatonga azy amorona ny Adama? Ny antony dia tsotra ry havana. Antony anankiroa ny tena antony namorona n'Andriamanitra ny Adama. Voalohany indrindra, ho raison, ho antony fitiavana, satria Andriamanitra fitiavana. Il subsiste par lui-même, zany hoe tsy mila na inona na inona izy ivelany. Fa nefa kosa no zay satria te ity izy dia namorona olombelona izy mba ho tiavana. Zay ny antony namorona ny Adama. Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho ampijaliana. Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho ampahoriana. Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho faizina. Andriamanitra tsy namorona olombelona mba ho andevozina. Fa Andriamanitra namorona olombelona mba ho tiavana. Zay ny raison voalohany namorona Andriamanitra ny Adama. Ary ny raison faharoa, Andriamanitra namorona olombelona mba hiankina tanteraka aminy, ary mba ho dépendant tanteraka aminy. Ary rehefa dépendant tanteraka aminy dia io no lasa représentant teto amin'izao tontolo izao, mba hanjaka amin'ny zavaboary zay foroniny. Zay ny antony namorona ny Adama. Ary rehefa avy namorona ny Adama izy dia Adama feno ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra, dia satria feno ny fitiavan'Andriamanitra Adama, dia mba hahafahan'Andriamanitra mizara an'izay fitiavan'Andriamanitra mameno azy zay kosa, dia namorona vatsaza azy Jesosy Eva, nalainy tao amin'ny Adama Eva, mba ho raison ny fitiavany Adama kosa indray, mba ho raison ny fitiavany Adama. Zany hoe i Adama raison ny fitiavan'Andriamanitra tao amin'ny Adama no mitobaka ny fitiavan'Andriamanitra. Fa rehefa mitobaka ao amin'ny Adama ny fitiavan'Andriamanitra dia mba namorona olombelona indray, naka ny silaky Adama izy mba hitobaka ao amin'ilay silaky Adama ny fitiavan'Andriamanitra izay atobany ao amin'ny Adama. Dia système-na vase communicant ohatran'izay no namboarin'Andriamanitra ary ny créen'Andriamanitra teo amin'ny olombelona. Zany hoe ny hetsika rehetra teo amin'ny Adama, raha ny tokony ho izy, raha ny tao etena, dia hetsika noho ny fitiavana izay no raisiny tamin'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo, ino no manetsika azy? Mba lasa ity any Eva. Zay no teo amin'ny famoronana izay. Fa saingy izao ny zavatra nitranga ry havana, satria araka ny teny hoe tamin'ny voalohany teny Andriamanitra rehefa namorona dia ozy hoe misy iny mazava ozy izy dia nisy ny mazava. Misy iny mazava dia nisy ny mazava. Zany hoe tamin'ny alalan'ny teny zany no nanetsehan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Tamin'ny alalan'ny teny zany no nanetsehan'Andriamanitra ny
any Adama tamin'ny alalan'ny teny nanetsehany any Adama tamin'ny alalan'ny teniny. De zao nefa riavana zao nefany rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama ty tsy eva nanota izy a, de indrisy a fa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra izy, tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra izy. De ny problème de izao rehefa tafasaraka tamin'ilay fitiavana fototra i Adama dia mazava ho azy zany fa tsy afaka anome fitiavana ny Eva ihany tsony koa izy, tsy tao aminy tsony lay fitiavana nanetsika azy satria tapaka le izy, de tsy tao aminy tsony lay fitiavana nanetsika azy, de lasa tsy afaka nanome fitiavana ny Eva tsony izy, lasa mifanometsiny izy mivady. Zay ny voalohany. Fa mifaharoa manaraka an'izay de zao tsy maintsy, satria izy olona ny foronina ho tiavina, olona ny foronina ho tiavina izy, olona tokony andray fitiavana izy, de rehefa tapaka lay source d'amour avy ao amin'Andriamanitra fototra de tsy maintsy hitady fitiavana izy. Taiza izy nahita fitiavana tao amin'ny tenany ihany, ary de lasa tafasaraka tamin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, fa saingy kosa lasa titena zany, lasa titena le olombelona satria tafasaraka tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa mazava amintsika zay, azontsika zay hoe tafasaraka tamin'izay fitiavan'Andriamanitra zay, tafasaraka tamin'izay fitiavan'Andriamanitra zay Adama, de manomboka eo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana zany, ny manetsika azy de vokatry ny fitiavatena. Ny teny rehetra sy ny zavatra rehetra zay manetsika azy de vokatry ny fitiavatena. Misy zavatra anankiroa ry havana eto am'izao tontolo zao ny afaka manetsika atsika. Voalohany indrindra ny teny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny teny omeny zao tontolo zao zay mitarika atsika ho amin'ny fitiavatena. Zay ihany ny manetsika atsika eto am'izao tontolo zao. Tsy misy afa-tsy ireo zavatra anankiroa reo, ireo zavatra anankiroa reo. Ohatry ny ao anarany anazava-kely ny atao hoe fiasan'izao tontolo zao am'izay amintsika. Ohatrao ny fiasan'izao tontolo zao, izao tontolo zao a de manome teny antsika, zany hoe manome miconditionné atsika, ary manome teny atsika information isan-karazany, ary manetsika atsika mba ho andeha ho any am'izay fitiavateny zay, hitady ameno an'izay fitiavana banga tao amin'Andriamanitra zay. De zao ny zavatra omeny, ny information omeny zao tontolo zao a, de tady io tsara fa mahatonga atsika hanome vahana an'ilay izao le moi tsika, manome raisiko ohatra fotsiny, manome information mampatahotra zao tontolo zao, mampiororo mba hahatonga atsika hetsika hitady fiarovatena amin'ny herin'ny tenatsika. Manome information izy mampirotoroto atsika, mampitotototo atsika, mampistressy atsika mba hahatonga atsika hiezaka amin'ny herin'ny tenatsika. Manome information izy hoe mila mihetsika tsika, mila misehoseho tsika, satria inona ny antony, am'izay mba hitan'ny olona, am'izay mba hakasitrahan'ny olona, am'izay mba satisfait lay fitiavatenatsika, mba hitan'ny olona izy ohatr' zao raha ihany, ohatr' zao raha ihany. Mety manome information zao tontolo zao mba hahatonga atsika mba hetsika, mba hahafaly an'Andriamanitra, hanao zavatra hahafaly an'Andriamanitra, andeha hanao asa soa mba hahafaly an'Andriamanitra hony. Nefa finalement tsisy na inona na inona azotsika atao hahafaly an'Andriamanitra, tsisy na inona na inona azotsika atao hahafaly an'Andriamanitra. De tady ry havana fa ny information rehetrarehetra zay enitsika, ny information rehetrarehetra zay latsaka ao anatin'ny fotsika, de tsy maintsy ahatonga atsika anetsika atsika, ahatonga faresen-dahatra. Mety misy faresen-dahatra marina, mety misy faresen-dahatra diso, fa tsy maintsy anetsika atsika reny. Tady io tsara fa zao tontolo zao manome information antsika maro isan-karazany, mahatonga zavatra maro isan-karazany hijerentsika ny tontolo hitamaso. Tady io tsara fa ny zavatra rehetra banjinitsika, ny zavatra saintsika, ny zavatra tsakotsakotsika sy torotorontsika de tsy maintsy akatoerana lehibe ao anatitsika, tsy maintsy akatoerana lehibe ao anatin'ny fotsika, ary reny zavatra reny tsy maintsy anetsika atsika. Rehefa olana sy aretina ohatra no miseho eo amin'ny tontolo hitamaso, de tady io fa tsy maintsy ny tepitepy sy ny tahotra sy ny fitahitanana no ameno atsika, ary iny ny lasa hery manetsika atsika, iny ny lasa manosika atsika hanao etsika. Ny rehefa mifahotana mibanjinitsika de tsy maintsy mifanameloha tena sy mifanamelohana ny hafa no makatoerana ao anatin'ny tontolotsika,
rehefa mivola sy ny arena mbanjintsika de tsy maintsy mirotoroto sy mitebiteby de miasa saintsika tsy maintsy zay no miseho eo amintsika ary mety ny tena gravy de mety tena hiteraka tsy fahasalamana eo amintsika zay. Tadio fa izay zavatra rehetrarehetra mbanjintsika, zay zavatra rehetrarehetra esantsika saina, zay zavatra rehetrarehetra ny atsika akaiky tsakotsakotsika miocupe atsika de reny zavatra reny tsy maintsy anetsika atsika reny. Ny olana nefa niaraka ny nambarako teo de izao reny zavatra reny matetika tsika rehefa mietsika de vokatry ny zavatra miseho amin'ny tontolo hitanymaso ny mampetsika atsika vokatry ny fitiavatena ny mampetsika atsika. Vokatry ny fitiavatena iny natao hoe fitiavatena, ny fitiavatena de tsotra tadio tsara fa ny mifanohatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy fankahalana akory, tsy fankahalana akory ny mifanohatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa ny mifanohatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra de ny fitiavatena. Ny fitiavatena zany hoe lay fitiavana lay manome ady mitady tambiny, manome ady mitady tambiny, manome ady mila sitraka. Be de be indrisy ny mpanompon'Andriamanitra tena ifonako fa be de be ny mpanompon'Andriamanitra za tao anatin'izany taloha manao zavatra ary mieritreritra fa rehefa manao zavatra izy de zavatra ataon'iny rehefa avy eo mampihetsika an'Andriamanitra. Indraindray manana toe-po hoe vitany anjarako Andriamanitra de miandry mivaliny am'zay mba anjaranao kosa zany zao satria efa mba nataoko kosa ny anjarako de miandry ny anjarako avy aminao mba anjaranao kosa zany zao. Tahaka zany ny zavatra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra, mandeha manao asan'Andriamanitra de mieritreritra fa rehefa manao asan'Andriamanitra de manao zay mahafaly Andriamanitra noho izany de mila mahazo valym-pity de mila mahazo valosoa de mila mandray am'zay. Itsika ry havana tsy pikarama ao amin'Andriamanitra. Ny pikarama toe-tsaina, toe-pona pikarama zany ary toe-pona pikarama ny manetsika anao raha izay. Lasa pikarama ianao raha izay. Tadio zany. Andriamanitra tsy mila pikarama. Lasa zany no mampihetsika atsika. Tahaka zany ihany koa mila satisfaction personnelle ny olona, mila fahafaham-po ny olona de izay no mampihetsika anazy amin'ny fitiavatena maro isan-karazany, tiana-karena, tianam-bola, tianana zao, te ho hitan'ny olona, te ho derain'ny olona, de zay zavatra zay no lasa hery manetsika azy ao anatiny ao. Lasa hery manetsika azy. Zay no lasa farisen-dahatra ao anatiny, de zay farisen-dahatra ao anatiny zay no lasa manetsika azy, de lasa mirotoroto aoriana amin'ny vola, mirotoroto aoriana amin'ny arena. Tahaka zany ihany koa, matahotra no faty, matahotra satria mankamamy le fiainana materiely. De rehefa mankamamy le fiainana materialy, matahotra no faty, de lasa mitebiteby raha vao misy aretina, mitebiteby, matahotra miorora ao anatrehany lahatra maro isan-karazany any ka iny ny zavatra hery manetsika anazy, hery manetsika anazy, mitady fierovana, mitady zavatra maro isan-karazany. Te azo satisfaction amin'ny nofo, te azo satisfaction amin'ny filana de manjary lasa mitady felam-boly fitiavan-tena, de rehefa mitady felam-boly fitiavan-tena de iny no hery, iny ny faresen-dahatra ao anaty de iny no lasa hery manetsika anazy. Zao tontolo zao manao information be de be, manome information anao izy mba hifaninana amin'ny hafa, mba hipetraka amin'ny toeranao eto am'izao tontolo zao, mba ho derain'ny olona, mba ho akasitrahan'ny olona, mba lasa toe-po ohatran'izany ny toe-pon'izao tontolo zao. Ary zay ny olana satria zao apetraka zao tontolo zao zay information rehetrarehetra zay ny mahatonga ny société de consommation apetraka zao tontolo zao zay information rehetrarehetra zay de lasa mifaninana ny olona, te ho ambony noho ny hafa, te ho tsara noho ny hafa, de lasa izay ny information anatiny, izay no lasa manetsika azy, izay no lasa hery manetsika azy. Any ka lasa na any amin'ny asan'Andriamanitra de lasa mifaninana, lasa mieritreritra ny tena hoe za manao tsara kokoa noho ny hafa, de tahaka zany mihitsy nefa mifariseo, tahaka zany mihitsy mifariseo. Satria lasa izay ny motivation de cœur ao anatiny, izay ny hery manetsika azy, izay ny conviction, izay ny farisen-dahatra ao anatiny, de lasa zay ny teny manisika azy, fitiavan-tena raha tena zay no resahana, fitiavan-tena no information. Ary io rehetrarehetra io information anatintsika io de vokatry ny fitaizanantsika hatramin'ny-bola kely, vokatry ny zavatra nasisiky ny fiarahamonina sy ny fianarana sy ny rafim-piarahamonina, ny rafim-pampianarana, ny fitaizanantsika isan-karazany de namola volantsika, nanome information antsika be de be, na tonga atsika ho resy lahatra fa ny important indrindra eto am'izao tontolo zao de isika aloha, ny tena atsika aloha.
zay ny zavatra voalohany zay, ary zay information be deabe ao anatsika zay hoe ny tenantsika no important indrindra, de izay no mahatonga atsika lasa anao hetsika, lasa hetsika anao zavatra hoan'ny tenantsika. Anoka na jereny ety ivelany arany fa ohatra ny zavatra tsara ny ataontsika, de ny finalité ny tanjo ny zavatra ataontsika rehetra, de ny vokatra ny fitiavan'ny tena, satria miandry tambony, miandry zavatra, vokatra ny zavatra ataontsika, milalao anaty lalàna ny cause effet, zany hoe zay afafintsika ny zazaitsika de miaina ao anatin'izay, de manao zavatra tsika, ary mieritreritra fa rehefa manao sotsika de mila mijinja, mila mamafy, fitiavan-tenany zany fitiavan-teny zany, fitiavan-teny zany, satria zao matoa manao zavatra zany, de mba azo ny antony mahatonga nanao zavatra, satria za mba te azo, satria za mba te azo, de zay ny zavatra manetsika atsika zay ny lasa manetsika an'izao tontolo zao, zay ny manetsika an'izao tontolo zao, zay ny lasa farisendahatra ao anatiny. Fa zao kosa ry havany, misy zavatra anankiray zay manetsika ny zanak'Andriamanitra, zay manetsika ny zanak'Andriamanitra, araka ny lazaiko teo, indraindray lasa ijustifiena ny œuvre atao, ny asa ataon'ny olombelona, izay le hoe raha tsy misy asa de maty ny finoana. Tena tsy diso zany, ary tena manaiky zany tanteraka. Fa saingy zao ry havany, zao ny tady io matetika lasa mihetsika, lasa le hetsika atao tsy vokatra ny finoana, tsy vokatra ny finoana ny asa-pamonjeny Kristy, tsy ny finoana ny manetsika atsika, tsy ny finoana ny mahatonga an'le asa, fa fiandrasana valiny, fiandrasana valiny, fiandrasana retour, fiandrandrana andraisana an'le retour. Ary zay ny tena manetsika, zay ny mahatonga iresaka tsara mazava eto hoe inona ny manetsika anao, de iza ny manetsika anao. Fa raha izay ny manetsika anao, de ny ego anao, ny filanao zany ny manetsika anao, ny fitiavan-tena anao ny manetsika anao. Fa ny zavatra anankiray ho an'ny zanak'Andriamanitra kosa ry havana de zao, ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny de Andriamanitra, ny teny ozy izy de nonina tamintsika, ny teny de tonga no farinonina tamintsika. Ny dikany hoe ny teny de tonga nofoka nonina tamintsika, ary hitanay mivonina ozy izy. Ary Paoly de niteny noho ny aveo rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy Kristy niakatra tany an-danitra izy, nilatsaka amin'ny fanamasina, de nasany teny Paoly hoe tsy zatsy ny velona ozy izy, fa Kristy mivelona atao anatiko, Kristy mivelona atao anatiko, fa Andriamanitra miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana, mahatateraka ny sitrapony. Izahay ozy izy Paoly manana ny sainy Kristy, ohatrany ahoana zany ry havana, zany hoe ny manetsika ny zanak'Andriamanitra, de ny tenin'Andriamanitra, ny dikany hoe Kristy velona ao anaty, alao atao mazava tsara, ny tena dikany hoe Kristy velona ao anaty, de velona ao anatinao i Kristy ilay teny velona, velona ao anatinao Kristy le teny velona. De anazava kely an'io hoe ohatrany ahoana zany Kristy teny velona ao anatinao zany, ka velona ao anatinao. Tsika rehefa ohatra ka mbola olon'izao tontolo zao, rehefa mbola olon'izao tontolo zao tsika, de araky ny nazavaiko teo, ilay fitiavan-tena ny manetsika atsika, ilay fitiavan-tena ny lasa mitarika farisendahatra ao anatsika, ka mahatonga atsika hanao zavatra maro isan-karazany, hanao acte sy œuvre maro isan-karazany, satria tsika atosika ny fitiavan-tena. Fa rehefa Kristy kosa ny velona ao anatsika, de ilay tena fitiavana, ilay fitiavana source, tafaray am'ilay fitiavana source indray tsika, araky ny nazavaiko teo, ary ilay fitiavana source, ilay fitiavana source no lasa manetsika atsika, lasa teny manetsika atsika. Zany hoe mety misy zavatra anankiray mitovy aseho an'ny olona anankiroa, ny anankiray tsy ao, ny anankiray olon'izao tontolo zay, olon'izao tontolo zao, ny anankiray zanak'Andriamanitra, mety zavatra mitovy no miseho eo, fa saingy zao ny zavatra manetsika an'ireo mety ho samy hafa. Ny zavatra manetsika ny anankiray mety noho ny fitiavan-tena, mety noho ny calcul maro isan-karazany hoe manao an'izao de rehefa avy eo mahazo an'izao miverina amiko ihany ny zavatra ataoko, satria rehefa manao soa de miverina amiko. Calcul zay. Fa ny anankiray zavatra anankiray mitovy ny zavatra atao, ny anankiray olon'izao tontolo zao, ny anankiray zanak'Andriamanitra, fa ny zanak'Andriamanitra ny tena tokony ho izy, lay fitiavana tsy mila tambiny no manetsika azy, lay fianteherana amin'Andriamanitra no manetsika azy, lay fatokisana ny asa-pamonjeny Kristy no hery manetsika azy. Ny dikany hoe Kristy velona ao anaty, zany hoe velona ao anaty lay teny, de tadio tsara ry havana, fa matoa velona ao anaty ny teny, de reto zavatra reto mila inoanao. Kristy velona ao anatinao,
zany hoe ilay teny velona de tsy maintsy manondro ny asa-pamonjena zay vitan'i Kristy, manondro ny asa-pamonjena zay efa niteneniny teo amin'ny azo fijaliana hoe vita. Inavy zany teny tokony ho velona ao anatinao zany raha tena velona ao anatinao Kristy. Voalohany indrindra de tokony matoky sy mino tanteraka ianao fa efa voavelany iloko noho ny asa-pamonjeny Kristy. Tsy noho ny nataonao, tsy noho ny zavatra nataonao, fa noho ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy. De tokony mino ianao ary velona ao anatinao izany hoe voavelany eloko ao. Taloha ankehitriny aro avy. Faharoa manaraka an'izay, tokony ho velona ao anatinao ary tokony hiainanao, tokony ho inonao sy raisinao satria efa zavatra vitako zany, fa efa maty niaraka tamin'i Kristy ianao. Lay tao amin'ny Adama taloha, lay taranaka Adama, lay identité adamika, lay identité tao amin'ny Adama, efa maty niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, efa vitan'i Kristy zany. Efa maty niaraka tamin'i Kristy ianao. Tsy afaka ho velona ao anatinao Kristy raha tsy maty aloha ianao. Mila azontsika tsara zany hoe maty aloha niaraka tamin'i Kristy, niara-nomboana tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsisy nenina azo ko atao zany, fa finonana no resako an'izany hoe efa maty niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, efa vita ho Jesy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa zay an Kristy Jesosy Jesy Paoly de niara-nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana, niaraka maty tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ny zavatra faharoa mila inonao. Ny zavatra fahatelo mila inonao de zao, niaraka maty, niara-nalevina tamin'i Kristy ianao, ary nitsangana tamin'ny maty Kristy, resin'ny fahafatesana. Zany hoe zany ninona endrika fahafatesana rehetra, ny dikany hoe fahafatesana de fisarahana amin'Andriamanitra. Tao Edena nisy fahafatesana voalohany, ary ny fahafatesana nitranga tao Edena. Tadio tsara fa ny fahafatesana nitranga tao Edena de ny fisarahana tamin'Andriamanitra, zay ny atao hoe fahafatesana. Endrim-pahafatesana ny tebotebo, ny tahotra, ny ororo, ny aretina, ny fahantrana, ny fahamazinana, ny fahotana sy ny zavatra maro isan-karazany. Endrim-pahafatesana ireny, reny ilay endrim-pahafatesana zay vokatra ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Ary ny farany de mort fizika, fahafatesana ranofo. Fa ny atao hoe fahafatesana de fisarahana amin'Andriamanitra. Resy ny fahafatesana, nreseny Jesosy teo amin'ny fitsangana tamin'ny maty ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty izy. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty izy de resy zany fahafatesana zany. Ninona endrim-pahafatesana nitranga eo amin'ny fiainanao de efa resin'i Jesosy Kristy zany. Ary ny farany de zao, niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy, nameno ny zavatra rehetra, ary rehefa vizy miverina tamin'ny alalan'ny fanamasina de velona ao anatinao Kristy. Dikany hoe velona ao anatinao Kristy, velona ao anatinao zay teny fiainana zay. Velona ao anatinao zay teny fiainana zay, ary miaina ao anatinao zay teny fiainana zay. Miaina ao anatinao zay teny fiainana zay. Zany hoe fototra ny fiainanao rehetrarehetra dia miivo eo amin'ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy io, ary nietsika manetsika anao, nietsika rehetra zay manetsika anao de miivo eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy io, ka lasa ny fitiavan'i Kristy lay velona ao anatinao, lasa mietsika sy manetsika anao mba hanao zavatra rehetrarehetra. Manetsika anao ny fitiavan'i Kristy mba hitiany hafa, manetsika anao ny fitiavan'i Kristy mba hamela heloka ny hafa, manetsika anao ny fitiavan'i Kristy mba hiatrika sy atoky ny zavatra, ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, de manetsika anao izy mba hatoky ny asa-pamonjeny efa vitany, fa tsy misy na iza mahatohatra amin'ny Kristy. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe lehibe zay ao anatinareo noho zay eo am'izao tontolo zao. Ety am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky zaho izy izy. Efa naharesy am'izao tontolo zao. Za efa naharesy an'izao tontolo zao. Tadio ry havana, fa adisan'andro io. Adisan'andro io satria zao etsy an-daniny ny information be deaibe omeny zao tontolo zao, zay mety ahatonga anao hetsika be deaibe ny information be deaibe alefan'izao tontolo zao hoe tadio tsara fa zao tontolo zao mandefa olana, mandefa aretina, ary rehefa ireny ny mbanjininao de tsy maintsy ao anaty tebotebo sy tahotra ary ororo sy fitaitainana ianao. Rehefa mifahotana ny mbanjininao de tadio tsara fa tsy maintsy hiditra ao anaty fanamelohan-tena ianao, ary andeha nameloka ny hafa ihany koa. Ary de akatoerana eo amin'ny tontolonao zany fanamelohan-tena sy fanamelohana ny hafa zany rehefa mifahotana foana ny mbanjininao, lay endrim-pahafatesana. Rehefa vola mankarena mbanjininao asoany zao tontolo zao mbanjininao de tadio fa tsy maintsy hirotoroto sy tebotebo aro stressé anao, hiasa saina ianao, zay nisy eo aminao, satria reny ny asoany zao tontolo zao, information omeny zao tontolo zao mba hiasaka sahanao reny. Reny ny zavatra tena anesehany zao tontolo zao anao mba hibanjina an'ireny. Fa zao ry havana, tadio tsara fa ny asa-pamonjeny Kristy kosa mampitodika anao. Ny parole, ny tenin'Andriamanitra de mampitodika anao eo amin'ny asa-pamonjena zay efa vitan'i Kristy. Mampitodika anao amin'ny asa-pamonjena vitan'i Kristy. Ary
arakarak'izay mahery ao anatinao no lasa tsy maintsy hanetsika anao. Zay ny tsy maintsy hanetsika anao. Ndraindray tsika ry havana, za tehiteny am'ty resaka hoe ny olombelona no misafidy. Raha tena zavaina tsotro ry havana de izao fotsiny, arakarak'izay information ao anatinao ao. Matoa ianao misafidy, matoa ianao nisafidy ohatra ny hinana mofo topaina fa tsy mofo gasy, de satria misy information ao anatinao, na ny information zay manome ny goanao hoe zay ny tiako hohanina zao, satria information zay nraisinao zay. De par rapport am'izay fotsiny ianao ny lasa manapa-kevitra hoe ity no ataoko. Matoa ianao misafidy hoe loko mena fa tsy loko mainty no anaovako androany, satria misy information ao anatinao ao hoe raha loko mena de izao, raha loko mainty de izao. De izay information rehetrarehetra zay ny lasa manome hetsika anao anaovanao zavatra anankiray. Zay rehefa eo am'izao tontolo zao. Fa rehefa tena ao am Kristy kosa tsika, ny parole ny manetsika atsika, ny parole ny manetsika atsika hoe efa voavelany eloko. Noho izany, zay famelan-keloko efa niraisiko zay no manome hetsika ana mba hamela heloka ny hafa, manome hetsika ana mba hiaina ao anaty fahalalahany Kristy, ao anaty fahalalahany Kristy. Fa nefa koa misy information ao efa maty, misy parole zay omeny ny asa-pamonjeny Kristy ho efa maty koa. Zany hoe tsy manao zay ty koa, tsy manao zay ty koa satria efa maty fa Kristy mivelona tao anatiko. De i Kristy velona tao anatiko no mampietsika anany manao ny zavatra rehetra. Andriamanitra miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovanao izy ahatateraka ny sitrapony miady isan'andro ao anatintsika ny information omeny zao tontolo zao sy ny teny velona zay vokatry ny asa-pamonjena no meny Kristy, zay vokatry ny asa-pamonjena nataony Kristy ho atsika. Miady isan'andro ao anatintsika io fa tady io zany, miady isan'andro ao anatintsika zany. Zany teny zany zany teny fiainana sy ny information zay omeny zao tontolo zao zany. Tady io nefa ry havana fa izao, rehefa mibanjina ny tontolo isamaso tsika, rehefa mibanjina ny tontolo hitamaso tsika, de ny information nomeny zao tontolo zao zay nitezana tsika hatramin'ny mbola kely, zay nampianarina tsika, zay namola volana tsika ao anaty fiarahamonina, ireny tsy maintsy hivoaka ary anetsika atsika. Rehefa mibanjina ny tontolo hitamaso tsika de tsy maintsy miseho lay natyrany Adama. Fa rehefa mibanjina ny Kristy ilay teny velona kosa tsika, rehefa mibanjina ny asa-pamonjena vitany, rehefa mibanjina ny famelan-keloka, ny fahafatesantsika niaraka tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fahavelomany ao anatintsika, rehefa mibanjina n'izay tsika de tady io tsara fa lay teny velona zay mifototra amin'ny asa-pamonjeny Kristy io, zay teny velona zay ny anetsika atsika ary hitondra atsika amin'ny fanavozana ny saina isan'andro. De teny aho hoe fenoy teny velona ny fonao, fenoy teny velona ny fonao, aoka ny tenin'ny Kristy io izy hitoetra betsaka ao anatinareo izy Paoly, aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Fa tady io ry havana, fa zay zavatra banjininao, zay zavatra jerenao ka latsaka ao anatin'ny fonao de iny tsy maintsy hanetsika anao, iny tsy maintsy akabany eo amin'ny fiainanao. Rehefa nitebiteby ny rotoroto sy ny zavatra ny olana maro isan-karazany banjininao de iny lasa hery hanetsika anao, iny lasa farisen-dahatra hanetsika anao, andeha tiady zavatra, indeha hitady vahaolana. Fa rehefa tena niasa mpamonjeny Kristy, zay vahaolana maharitra amin'ny banjininao, iny ny saininao ary miova amin'ny fanavozana ny saina ianao ao anatin'izay, de tady io fa iny no ameny ny fiainanao, iny no ameny ny fiainanao, andrakotra ny fiainanao, lalàna ny fiainana zany ry havana. Zay zavatra saintsainanao, zavatra tsakonao, zay zavatra banjininao, zay zavatra eritreretinao ka alatsaka ao anatin'ny fonao, iny tsy maintsy anetsika anao, hetsika ao anatinao, anome-bahanana ary akavany eo ny fiainanao. De ny zavatra mitranga de zao, ny fanontaniana mipetraka de zao, izarany no manetsika anao, Kristy ve ny manetsika anao, Kristy velona ao anatinao sy ny asa-pamonjeny ve ny manetsika anao, sa ianao sy ny fitiavan-tenanao? Inona ny manetsika anao? Ny tebiteby ny olana, ny zavatra mitranga maro isan-karazany, ny zavatra hita maso maro isan-karazany, ny aretina sy ny zavatra reny ve ny manetsika anao, anao hetsika reny ve ny lasa mitarika mameny ny fiainanao ka lasa manetsika anao? Sa lay fitiavan'Andriamanitra, lay asa-pamonjeny Kristy zay nitenenana hoe fitiavana mandrakizay nitiavaka anao, ary zany namparetako ny famindrampoko aminao ry havana. Raha samy hetsika ihany, aoka ny fitiavan'i Kristy nitoetra betsaka ao anatinao ka tena hanetsika anao, satria ny
dikany hoe Kristy velona ao anaty de velona ao anatinao ny teniny, velona ao anatinao ny fitiavany, ary zany fitiavany Kristy zany asa-pamonjeny Kristy efa vitany zany no lasa mihetsika, lasa hery manetsika anao, azonao manao ny zavatra rehetra, tsy miatrika ny zavatra rehetra eto am'izao tontolo zao, ny voninahitra de ho any Kristy rery any. Amen.